La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Nividiana entana mihoatra ny telo hetsy ariary fa mety eo anatin'ireo 10 tsara vita namazy loka ianao. Ny 4 Desambra am'raika amby folo atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia ho toanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Ho tanterana androany teny Ivato ny fifanaovan-tsony ho fanatanterana ny paikady fanadiovana sy fanajariana an'Antananarivo renivohitra isoroana ny fiakaran'ny rano atao anatin'ny 17 taona manaraka. Nanatotosa izany ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny ministeran'ny rano, ny komuna Antananarivo renivohitra natrehan'ireo mpiara-mobonantoka. Ho famerenan'ny asan'ny fitsarana no antony fanoloana ireo mpitsara manerana ny nosy hoy ny ministry ny fitsarana androany. Isan'izay nasiana fanavozana izay ny mpitsara tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana anosy izay ny tanterana androany. Piasan'ny BNGRC misa 4 sy piasan'ny ministeran'ny mponina iray no tratehaka tamin'ny fitondrana antsokosoko sokatra misa 7 tany Antsimon'ny Nosy. Avy namitahiraka tamin'ny fanampiana ara-tsakafo tany Atsimo, ireto piasa ireto no nampiasan'ny kamiony BNGRC nanaovana asa ratsy. Taorian'ny fampiakaran'ny filohan'ny CAF amadamada ny rarana voasazy azy teny anivon'ny tribunal arbitral des sports hitondra ny fomba fijery ny atao anatin'ny fampalalam-baovao Irakotoary Malala Mirado mpampakafaka ara-panatanjahantena. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena andao ny Maison Blanche i Donald Trump natoka ny fidan'i Joe Biden ireo collègue électoral izay no nambarana nandritra ny fandraisam-pitenenana teo anolohan'ny mpitandro ny filaminana androany. Manatitra ny araby indray tongo klasy sy tongo vavy tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Asaina mpanajana ihany koa ianao hanaraka ny antsipriany hatramin'ny farany. No tanterana androany teny Ivato ny fifanaovan-tsony ho fanatanterana ny paikady, ho fanadiovana sy fanajariana n'Antananarivo renivohitra, isoroana ny fiakaran'ny rano atao anatin'ny 17 taona manaraka. Nanantontosa izany ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ministeran'ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana ary ny komuna Antananarivo renivohitra natrehan'ireo mpiara-miombonantoka onona saina. Manoloana ny fitombon'ny mponina eto Antananarivo renivohitra, ilaina ny fananadrafim-panajariana mazava mifanaraka amin'izany sy ny politika matipaika isoroana ny fiakaran'ny rano sy ny faliton'ny tanàna. Eo anatrehan'izany no tanterana androany teny Ivato ny fanaovan-tsy ny mpiara-miasa ho fanatanterana ny paikady ho fanadiovana sy ho fanajariana n'Antananarivo renivohitra izay nifanaovan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy, ny ministeran'ny rano fidiovana sy fanadiovana ary ny komuna Antananarivo renivohitra no tron'ireo mpiara-miombonantoka. Vokatry izao fiara-miasa izao nivoaka ny drafi-pitantanana momba ny fanadiovana sy ny fanajariana eto Antananarivo renivohitra atao anatin'ny 17 taona ho avy. Anatin'izany ny politika ho tanterana sy ny foto-drafitrasa ajoro ialan'ny renivohitra amin'ny fiakaran'ny rano sy ifehezana ireo rano avy nampiasaina ananana tanàna madio. Zava-dehibe io satria manomboka izao zany dia manana fitaovana iray isika ary manana fomba fijery lavitra mba hoentina manatsara ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo. Ny resaka fanotorana tany misy ny tany azo totofana, misy ny tsy azo totofana. Ny zavatra niseho hatramin'izay dia tsy ny fanajana izay le rafim-panajariana izay napetraka izay ary ny mazava-dehibe an'ity schéma ity dia mifandraika amin'ny drafim-panajariana ny tanàna n'Antananarivo, izany hoe ny plan d'urbanisme directeur ny tanàna n'Antananarivo dia manatokony anaraka ny lalàna sy ny fepetra voafaritra ao anatin'izay daholo isika rehetrarehetra. Ny tanàna n'Antananarivo misedra olana amin'io fanotofana tany io fa misy koa ny olana ara-teknika ialana amin'ny mety atondradrano ny tanàna. Ilaina ny fanarahan'ny rehetra lalàna sy ireo fepetra maro samihafa isoroana ny tondradrano raha ny fanazavana hatrany. Ny fanorenana foto-drafitrasa lehibe izay tsy voatery hiteraka fiakaran'ny rano raha vao azy ireo fitsipika amin'ny feny fanotofa-tany sy ny fanorenana. Ny fanatanterahana ity paikady ity izay ilana ny fiara-mitany ireo ambaratonga an-drafitra riitra voakasika. Isy ambaratonga ny maromaro anatin'ilay tetikasa satria ny
ny zava-dehibe dia ny fiaraha-miombonantoka, ny fiaraha mandray any andraikitra ao anatin'izay le maha-programme intégré anazy fa tsy hijanona hoe amina secteur anankiray ihany fa ao ny sehatra ny fanajariana ny tany, ao ny sehatra ny tanan-dehibe, ao ny sehatra ny rano, ny fanadiovana indrindrandrindra, ao ny tanàna Antananarivo, ao ny mpiara-miombonantoka. Tsy maintsy miaraka izy ireo raha te hahazo zavatra tsara itsika, raha te hijery lavidravitra kokoa tsika amin'ny fampandrosoana ny tanan-dehibe, fampandrosoana mirindra izay zany tena zava-dehibe ao anatin'ity fitaovana ity na ilay paikady le drafitra momba ny fanadiovana sy ny fanajariana ny tanàna Antananarivo. Nanio ny fahavonona ny ara-iasa trano ny mpiara-miombonantoka ananana tanan-dehibe mirindra sy madio. Sont un signal extrêmement fort de l'engagement des plus hauts responsables. Finiavana sy fahavononana lehibe no nasehon'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony ireto hiara-iasa ary nampitovy fomba fijery ampandehanana ity drafi-pitantanana fanajariana sy fanadiovana ity. Mila hery, mila fitaovana sy fiarah-mientana ny fanatanterahana izany. Hamafisiko fahavonona ny hanohy ny fanohanana ara-bola ny Agence Française de Développement manomboka amin'ny 2024 ahafahana mampandeha ny asa sy ny fanasarana maro samihafa tokony atao. Ary heverinay fa hisintona mpamatsy vola hafa izany mba hanohana ny asa izay naseho androany. L'Union européenne ou d'autres pour répondre aux ambitions qui ont été présentées aujourd'hui. Miara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ity paikady ity ny AFD, ny fondrona Européenne, ny USAID, ny JICA, ny UNICEF ary ny banky iraisam-pirenena. Famafisina ny fanadiovana ny tanàna eto Antananarivo renivohitra hoy ny ben'ny tanàna androany. Ankoatr'izay, nambarany ihany koa fampitomboana ny fanaraha-maso manoloana ireo fanorenana sy fanotofana tany tsy ara-dalàna onona saina. Eo am-piandrasana izay hotale jeneraly Samva, tohizana ny fanadiovana sy ny fanomezan-tanana, ananana tanàna madio hoy ny ben'ny tanàna nay na Andriatsitoay na Androany, taoriny fifanaovan-tsonio fanatanterahana ny paikady ho fanadiovana sy fanajariana an'Antananarivo renivohitra. Olana tokoa satria efa nanomboka simba ny fitaovana ampiasain'ny Samva, fiarah-mientana ny tediavina ary izay no nahatonga ny commune Antananarivo renivohitra nanampy ny Samva na dia efa fitaovana camion angalana andreo fakro. Ho avy moa zao ny tale général Vaovao an'ny Samva tsy maintsy ho apetraka ny faminaminana ho avy satria ho sarotra ty farany taona ity amin'ny orana sy ny voankazo mitobaka eto Antananarivo. Hatreto aloha ary mino aho fa hisy vahaolana aingakaingana ho tena ho tantanana tanteraka zany mba ny fandaminana eto anivon'ny Samva sy ny commune mila mipetraka tsara. Isoroana ny fiakaran'ny rano, amafisana ihany koa ny fanaraha-maso amin'ireo fanotofa-tany sy fanorenana tsy ara-dalàna ho hiatran ny fanazavana. Rehefa ho avy ny fotoana misy tany ho avela ho totofana satria ny tanàna melehibe fa hatreto aloha satria mbola maro loatra ny olona tsy manaraka ny lalàna sy ny fitsipika dia aloha foanana le izy ato mba ahitana tsara hoe aiza marina misy an'ireo ramble tsy nanaraka fepetra sy lalàn'ireo. Efa misy voakitika ny sasatsasany amin'ireo satria ny orana efa ho avy arita fa tena manetsina kanalina le izy. Anifotony aloha dia efa nanomboka ny asana assainissement ary izay tena hita hoe manetsina kanalina no nasorona voalohany. Hirosona ny fandrodanana ireo fototra-fitrasana orina tsy ara-dalàna ka mety hiteraka fahatsetsena ny lakan-drano ho hiatran ny ben'ny tanàna Antananarivo androany. Ho famerenana ny asa ny fitsarana no antony fanoloan'ireo mpitsara maro manerana ny nosy hoy ny ministra ny fitsarana androany, anton'izany fanomezana aim-baovao ny sehatra ny fitsarana eto Madagasikara. Isana siny izay fanavaozan'izay lapan'ny fitsarana Tetsy Anosy Abrahama Randriamanana. Fanavaozana ny sehatra ny fitsarana ny fametrahana ny fifandimbiasa toerana amin'ny andraikitra sahanina ho an'ireo mpitsara raha ny nambarany ministra ny fitsarana androany. Tanjona amin'izany ny famerenana ny asan'ny fitsarana. Araka izany, notontosaina androany tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana nosy ny fametrahana ireo mpitsara vaovao, isahana ny fitantanana ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo.
Nisitraka izany fanavaozana izany ihany koa ny sehatry ny fitsarana manerana ny nosy raha ny fanazavana. Misy ny fitsirihana tanterahin'ny eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ankehitriny, ahafahana mitily izay fomba fiasan'ny mpitsara tsirairay, ny fitondran-tenany sy ny maro hafa. Andrasana izay ho valin'izany. Fanatratra ny 50 isanjato ny isam-bizahantany isatoana nandalo taona Ozobe no tonga hatramin'ny sokafany sidina ny fiandohan'ny volana Oktobra tio. Mitony fandraisana ireo mpizahantany tsy niainga tany amin'ireo firenena ahitana ny deuxième vague ny Covid-19 ho fampiakarana ny tarehimarika hoy ny ministera tompon'andraikitra onona saina. Na eo aza ny zava-misy maneran-tany, nahatratra 524 ny isan'ny mpizahantany tonga tany Nosbe nanomboka ny fotoana ny sokafan'ny sidina ny fiandohan'ny volana Oktobra teo hatramin'ny androany, raha ny tarehimarika azo teo anivon'ny ministera ny fizahantany. Mitombo hatrany io tarehimarika io noho ny fitohizan'ny fandraisana ireo mpizahantany any an-toerana hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny office régional du tourisme de Nosbe. Misokatra zany ny frontière ho an'ny mpizahantany fa kosa ho an'ireo olona amin'ny pays misy deuxième vague zany ny tsy afaka miditra eto Nosbe. Dia izay zany nahatonga an'ilay hoe miena kely zany ny fréquence de vol ny Sotanalenta zany dia izay koa nahatonga ny Air Austral natsiena koa ny isan'ny vol. Ary misy zany ny compagnie aérienne izay efa ataontsika fa miasa n'izany sehatra zany ohatran'ny hoe Ethiopian Airlines zao manao vol 3 fois par semaine misy tamin'ny voalohany fa amin'izay efa 2 fois par semaine satria misy an'ilay note navoaka ny ACM zany tamin'ny 25 octobre nametra ny fidiran'ny olona eto Nosbe zany hoe ireo mpizahantany tsy avy any amin'ireo firenena izay ahitana ny deuxième vague ny valanretina coronavirus ihany no mahazo miditra ny Nosbe raha ny fanazavana hatrany. Natao izany isoroana ny fiparihan'ny valanretina coronavirus any amin'ity distrika ity sy manerana nosy. Na misy azy izao fanamafisana ny fepetra izao, mahavelom-boly ny fahatongavan'ireo mpizahantany hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fizahantany. Statistika azo zany isaky ny volana tonga zany misy 80 passagers à peu près ka manina le fantanina hoe afaka misurvivre zay le tourisme Nosbe dia raha le totalisa zany jerena efa tody 50% zany dia donc zany ra 50% ny activité afaka reprendre possible zany efa manomboka miaina na mbola tsy afaka n'le tanjona fizahantany ao Nosbe. Misy ny autorisation spéciale omena ireo diplomaty sy ireo manana antony tsy azo anoharana toy ny tsy fahasalamana ahafahana izy ireo mandray fiaramanidina makany ivelany raha ny fanazavana azo teo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany hatrany. Ankoatra izay na mitohy aza ny fandraisana ireo mpizahantany any Ankoatra izay na mitohy aza ny fandraisana ireo mpizahantany ao amin'ny Nosbe, entitra ny tompon'andraikitra isan-tokony na an-dranomasina io na an-tanety amin'ny fanaraha-maso sy ny fampiarana ny fepetra ny tsy fahafahan'ireo mpizahantany mivoaka ny Nosbe. Fa iny ampilatanan'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny raharaha mikasika ny kiantrano an-trano nisy teo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar. Hoy ny tale général ny ACM androany no hamafisina nandrindra izany ny fahatokisan'izy ireo ny fanapa-kevitra raisy ny fitsarana manoloany ity raharaha ity Abraham Randriamanana. Tao aorian'ny audit interne na ny fitsirihana anatiny nataony teo anivon'ny ACM na ny aviation civile de Madagascar nanambara androany ny tale général ny ACM fa efa iny apelatanan'ny fitsarana ny raharaha. Tamin'ny audit io zany nahitana point maromaro indrindra moa zany tao amin'ny sécurité dia navoaka ny résultat ny audit io dia nalefa tany amin'ny tompon'andraikitra. Vite zay moa zany dia nalefa tany fitsarana. Mandeha zany ny enquête io moa zany misy secret de l'instruction fa nafaka lazaiko moa zany hoe izahay ministère ny ACM dia matoky tanteraka ny fitsarana ka dia zay avoakany moa zany dia raisina tanteraka moa zany fa andraikitra tsy maintsy atao fa tsy vitany hoe audit moa zany fa misy lafiny fokany zany fa misy ndreo organisation misy ny fandiniana ny vola mivoaka zany amin'ny asa ataony hoe isan'andro isan'andro ary tohizana hatramin'izao.
Tsy aivina, miisa 20 ireo olona niankatra fampanoavana teny amin'ny PAC na ny pôle anti-corruption noho ny kitranatranony nisy teo anivon'ny ACM. Ankoatr'izay, paikady napetraka ny teo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny fizahantany mikasika ny fanarenana ny kampania nasionale Air Madagasikara ny fandrafetana ny business plan. Tao aorian'ny fanafoanana ny fifanaraha-piara-miobinantoka tamin'ny Air Austral. Nanambara ny ministra tompon'andraikitra Androany fa efa miroso ny famolavolana ary andrasina ny fankatoavana izany ankehitriny. Dia napetratsika zany noho ny vita ny fisanana miaraka tamin'ny Austral napetratsika ny conseil d'administration. Iny koa zany efa mipetraka ary amin'izao fotoana izao io conseil d'administration io miaraka amin'izay teknisiany zany manatanteraka zany business plan zany ekena fa somary tara izy satria sarotra efa voatery mihitsy ary miara-miasa amin'ny tena expert any avy any ivelany mihitsy nijery hoe ty business plan napetraka ity ve tena viable, crédible ary tena hoe réalisable. Zany rehetra zany misy évolution mihitsy amin'io compagnie io zany satria na fomba fitantanana na ny fomba fijery dia sy maintsy miova daholo ary sy maintsy manaja azay business plan mivoaka fa tsy hoe anaonao foana fotsiny zay tiana atao no atao dia rehefa mivoaka business plan io rehefa valide ny tompon'andraikitra rehetrarehetra dia eo amin'izay tsika mametraka an'le direction vaovao zay anatanteraka zany business plan zany. Andrasana araka izany izay ho fanitsinana ho fankatoavana ny business plan izay ahafahana manarina indray ny kampania mpitaterana Air Madagasikara. Piasan'ny BNJRC miisa efatra sy piasan'ny ministeran'ny mponina iray no tratehaka tamin'ny fitondrana tsokosokosokatra miisa 7 avy any Atsimonosy avy namita iraka tamin'ny fanampiana ara-tsakafo tany Atsimo. Ireto piasa ireto no nampiasan'ny camion an'ny BNJRC nanaovana ny asa ratsy. Henri Florion. No hamafisin'ny tale jeneralin'ny BNJRC androany fampiasa eo ambany fifehezany avokoa ireo sarina tamin'ny fianaran-tsoa omaly tratra nitondra sokatra ntsokosoko miisa 7 tao anatin'ny camion an'ny BNJRC avy nanatitra ny fanampiana ho an'ireo tratrin'ny kery any Atsimonosy hiazo an'Antananarivo. Tsy misy ny intervention mahakasika ireo piasa ireo raha ny fanazavana. Niantso ny directeur ny polisy ny tenako nanontany ny fahamarinan'le izy ary voaporofo fa marina le zavatra. Mino afa tsy marina zany satria mazava be ny zavatra napetraky ny fanjakana dia zavatra anisan'ny sarobidy eto amin'ny tanindrazantsika izany resaka raha izay voalaza fa hoe fangala fitondrana an'ilay hoe sokatra zay moa no henoko ary raha tsy diso koa toa misy zava-mahadomela ho tany anatiny ny fahamarinany moa tsy fantatry fa efa ao anatiny fanaovana ny fanadiadina ary raha ny fahalalako azy efa tao fianaran-tsoa ihany dia efa ndeferena. Piasan'ny BNJRC ve ireo olona ireo? Piasan'ny BNJRC ireo olona. Nanamafy hatrany ny tale jeneralin'ny BNJRC fa tsy nisy baiko avy amin'ny tompon'andraikitra mahakasika ity raharaha ity. Olona 5 no tao anatin'ilay camion, nahitana lieutenant iray, polisy iray, piasan'ny ministeran'ny mponina iray ary ny mpamiliny fiara sy ny mpanampy azy. Nogiazana ity camion plaque rouge ity ary niakatra fampanoavana omaly ihany ny raharaha. No tanana mponjavonjomaika ireto tratra nitondra sokatra ntsokosoko sy zava-mahadomelona ireto raha ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fitsarana tao fianaran-tsoa. Raha nanontaniana mahakasika ity raharaha ity androany ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny BNJRC tahaka izao no nambarany. Ny fahafantarana azy dia olona convoyeur dia nisy chauffeur tao, nisy responsable zay hody nanatitra don tany Atsimo zay hody dia zay zasy manamaivana fa fomban'olona ngay mitondra voandalana fa raha ohatra ka hoe zato gony le izy na hoe tratra teny amin'ny aéroport ny vato circonstance aggravante raha zava hoe zany mandeha any Atsimo ka mahita sokatra zay betsaka izy zany dia manana havana voany asma dia moa ve tsy hitondra voany ray za ary zany tokony hanovana ny lalàna satria tsika rehetra tokony hisitraka ny harem-pirenena io raha maka roa telo ve za dia hanagadranahy raha ho tezay ko mivoala kisoa satria miaro mikisoa amin'ny raha miletaka miaro ny olona voany amin'ny asma ny sokatra fanafody ny pipiny sokatra nge zany tsy fantatsika. Manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity anio ity dia tsy iza fa Andriamatora Danoara Julien izay talen'ny PKS ankady fotsy miarabanao ary fanontaniana petrako avy hatrany hoe manahoana marina moa zany mahakasika ny fanomanana ny fanadinam-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny eo amin'ny PKS ankady fotsy moa dia efa manomana hatramin'izay fa ny avy voaka zany amin'izao fotoana izao dia ny akmil na akademie militaire
io zany a dia olona manana baka plus 2 na vavy na lahy de afaka miatrika an'izany fanadinana zany raha matotosa ny condition rehetrarehetra zay ilaina amin'izany de amin'ny 1er mars iny zany a no concours fa ny fidiranao amin'ny PKS momba ny acmil dia amin'ny le 4 décembre ho avy zao. Manahoana kosa ny mahakasika ny fanomanan'ireo fanadina mpanjakana hafa ankoatra n'izay hoe acmil zay? Misy zany zao a ny magistrat manomana zany magistrat judiciaire, administratif ary financier. Ny financier de tsorina fa tsy voatery juriste ianao a no anao an'izany magistrat financier zany fa rehefa manana économie, manao économie, nanao gestion de afaka miatrika an'izany daholy. De manarak'izay ny greffier ndray ny voabac de lana vavy dia raisina avokoa. De ao ny police police omanay de commissaire, officier de police, inspecteur ary agent de police. De misy koa ny gendarme nampiakarina kely zany amin'ny faripahaizana dia lasa ny voabac ny manomana gendarme. Zay ny amin'izao fotoana zao fa misy zany fanontaniany olona hoe ary manao kosa ny enam de manomana koa zay de ny agent diplomatique, ny inspecteur des impôts, ny administrateur civil, ny inspecteur des domaines, inspecteur du travail, ny administrateur des services financiers, ny commissaire du commerce. Zany de mananay dieny zao fa reo zany mbola tsy mivoaka ny avis de concours fa manomana de melo satria betsaka amin'ny matière ary ny fotoana fohy ihany ka enjikenjena de zay mahatonga ny olona zao de efa misoratra anarana na amin'izao fotoana zao fa hiditra amin'ny 4 décembre ny zay efa mivoaka avis de ny acmil na académie militaire sy ny lekatso. Raha misy ara reo hoe manam-pikasana te anaraka an'izay fampiofanana indrindra ny idirana ho mpiasam-panjakana zay, manahoana ny karazana aiza no ahitana ny PKS tsara-pahafantarana ihany manahoana ihany koa ny azona ny fanampanazavana ilaina? Ny PKS akady fotsy de eo ambanin'ny shell akady fotsy eo amin'ny 3 metatra eo raha hoany tameny ianao amin'ny ilany havanana. De ny teny eo akaikiny centre de santé manampisoa de tonga dia io zany PKS misy banderole misy soratra mazava be eo de ao ianao zany no manontany. Ary ny laharatarby tsara omena andreo mpanaraka ny fampahalalam-baovao ihany koa. Ny numéro azahoana ny PKS de 033 85 788 55 na 034 13 234 20. Raha mila fanazavana amboniny ianao dia manatony na mandifa telefônina zany fa tsaratsara kokoa tena manatony eny amin'ny fanazavana maro samihafa. Feno de feno tokoa ny fanazavana mahakasika izay ankasitrana feno ianao ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao Kolo. Fa ny asa manandraikitry ny ONG Douleurs Sans Frontières Madagasikara indray no taterina anatin'ity fanadihadiana ity sy ny mampiavaka azy amin'ny fitsaboana ny aretina fanaintainana. Fikambanana tsy miankina iraisam-pirenena mijoro ara-panjakana ny ONG Douleurs Sans Frontières Madagasikara misehatra amin'ny fanatsarana ny fandraisana ny tanana ny fanaintainana sy ny soins palliatifs na ny fitsaboana mampitony miara-miasa amin'ny ministera ny fahasalamana sy ireo toeram-pitsaboana isan'ambaratongany. Ny atao hoe soins palliatifs na fitsaboana mampitony dia fitsaboana mitohy mivoatra taterahan'ny ekipa maromaro omena ireo marary tratran'ny arety mandoza izay sokajin'ny mpitsabo tsy ahitana fahasitranana intsony kanefa izay aretina tsy ahita fahasitranana intsony izay dia mitohy mivoatra ao anatin'ilay olona ary mahatonga sorotra aretina manelingelina azy dia ny fitsaboana omena ireny marary ireny zany ny atao hoe soins palliatifs na fitsaboana mampitony. Manana ny tanjona mampiavaka azy amin'ny fitsaboana mahazatra ny ONG Douleurs Sans Frontières Madagasikara, voalohany amin'izany hanomezana fitsaboana tsara kalitao an'ny marary ary ny fandanjalanjana araka ny tokony ho izy ny fampiasana ny fanafody. Manoloana ny trangana aretina ray misy ny siva nataon'ny mpitsabo mialohan'ny hirosona amin'ny fitsaboana mampitony io. Ohatra akaiky indrindra dia ny marary tratran'ny homamiadana, ny marary avy nandalo fahatapahana lalandra na accident vasculaire cérébral, reo olona tratran'ny fahasarotan'ny fahanterana
betraka ny marary ny fosiny lalandra rehefa tonga ny amin'ny sehatra stady faraparany zay tsy ahitany ny mpitsabo vahaolana intsony fa tsy maintsy atao izay ampitoniana rivotrangany dia mila soins palliatifs na fitsaboana mampitony. Afaka manao fitsaboana mampitony avokoa ny mpiasan'ny fahasalamana rehetra, misy ny toerana manokana azo atonina mahakasik'izay. Fomba atao ahafahana mahazo ireo ekipa manatanteraka ny soins palliatifs na ny fitsaboana mampitony dia voalohany misy eo amin'ny hôpitaly ACR araka ilay nolazaiko teo misy efa ivotoerana manokana miady amin'ny fanantenana sy manao an'ilay soins palliatifs ao amin'ny porte 44B no misy anazy amin'ny zao fotoana izao. Faharoa ny ONG de Sans Frontières ny siège social sy ny birao fitobiana izy ireo dia ao amin'ny aparbe eo ampitan'ny tafika anabakabaka. Raha tena tsy afaka mamonjy ny toeram-pitsaboana ilay marary ny ekipa opérationnelle ny ivotoerana any de Sans Frontières Madagascar sy ny ivotoerana ao amin'ny ACR dia manao an'ilay atao hoe suivi des patients à domicile ho an'ny marary tratran'ny reny aretin-dreny ka tsy afaka intsony makany amin'ny toeram-pitsaboana. Afaka miantso amin'ilay laharataroby an'ny sekreteran'ny médical afaka manatona ny toerana ivotoerana ao amin'ny ACR ny marary na ny fianakaviany mamantatra hoe inona ny tokony ataony. Ny 10 oktobra teo no nankalazaina maneran-tany ny andro ny fitsaboana mampitony ho an'ny taona 2024. Tamin'ny 7 oktobra kosa no nankalazaintsika teto Madagasikara ny andro eran-tany hiadiana amin'ny fanaintainana. Fa isindrokily ao anaty dokam-barotsika izao orin'izay no ahitanao ny fomba fijery mpamakafaka ara-panatanjahantena manoloana ny rarana voasazo ny filohan'ny kafa sy ny maresaka iraisan'ny pirenena mandra-pitafa vetivety any. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Misoatrany rakira vaovao antarika ambondrony. Jifa ao amin'ny voly eny amin'ny Telma Shop manerana nosy amin'ny vidiny 20 000 ariary. Aza elany. Les sœurs Santana reviennent en grande forme pour une nouvelle saison sous haute tension. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishila. Passons les fêtes ensemble. Le décodeur avec un mois d'évasion est seulement à 60 milliards. Offre valable jusqu'au 30 novembre. Vous voulez vous éclater encore plus? Profitez immédiatement de tout Canal Plus pendant 15 jours pour tout réabonnement avant le 30 novembre. Les bouquets Canal Plus. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa dia azo fototra ho amin'ny vehivavy na tanora na nahazo taona ny olona manana fahasembanana jamba, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, Sahany Watered dia miasa amin'ireto distrika manaraka ireto: Ankazobe, Antsindrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono Mandidy.
confort de Bic 3 sans étile, Bic Flex 3, Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, sous l'égide de la Fédération malagasse de motocyclisme, Bira Motoclub, Motoclub Mada, Likimoli et Trace Madagascar vous présentent l'événement Xinov Ambomalaza Time Attack 1.0. Le dimanche 29 novembre 2020, une course contre la montre de moto gros cylindrée sur plus de 4 km. Sponsor, ProSecurity, Blue Sky Hotel, partenaire média, Cool TV, boisson officielle, XXL. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazatotonany ny antenimieran'ny varitra sy ny indostria an'Antananarivo na ny chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo dia manasantsika rehetra hanjifa ny vita malagasy ao amin'ny voatra 24 andiany fahavito. Izy valandresaka atrikasa fampiofanana ary fampionana amin'ny sampandraraha. Etsika varitra fampiratsiana ahitana ny vokatra malagasy amin'ny sehatra rehetra. Ny 5 ka hatramin'ny 9 volana novambra ho avy izao atao eo amin'ny annexe CCIA Antanimeny. Voatra vita malagasy miavaka. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Ange Razuel, président de la République de Madagascar, rendez-vous pour l'inauguration de la série des Business Forums régionaux de Madagascar du 1er au 3 décembre 2020 à Tuléar, sous le thème de l'émergence régionale à travers la promotion des chaînes de valeur prioritaires et de l'industrialisation. Le Business Forum régional à Timandjefana réunit sur un même plateau tous les acteurs du développement économique. Au programme, des panels de discussion et des dialogues publics-privés sur le développement régional et des work sessions avec les opérateurs locaux. Business Forum régional à Timandjefana du 1er au 3 décembre 2020 à Tuléar avec Orange. Anohizana ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity anatanteraka hetsika manokana ho fanaraha-maso ny vidin'entana amin'ny ministeran'ny varitra sy ny indostria. Mpisehatra maro no ezahana handray anjara anatin'izay ahazoana vokatra mivaingana. Io no isan'ny songadina nandritra ny feonan'ny ministera sy ireo lehibe ny tsena sy fikambanana mpiaro ny zomim-panjifa eto Antananarivo sy ny manodidina. Manoloana ny endrika fanararotana ataon'ny mpandraraha isan'ambaratongany mitarika ny fiakaram-bidin'ny entana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro. Nanamafy androany teo anivon'ny ministeran'ny varitra sy ny indostria fa hisy ny hetsika manokana ho tanterahana manomboka izao. Mpisehatra maro no ezahana handray anjara anatin'izay azo ambokany mivaingana. Zatra tsitsika atao tsy hoe vidin'entana ihany fotsiny no jerena fa ny kalitao amin'ny entana misy eny an-tsena ary ny fanajana ny zofototra ihany koa izay tokony fantatritsika mpanjifa, izay tokony ho ataon'ireo mpivarotra ary tokony fantatsika ihany koa lehibe an-tsena tsy raray avy rehefa mitsidika indray tsena reny isika. Ny teny fototra anankiray ngamba ny ao anatin'izao opération entana ho ataontsika tokotelo miaraka zao dia ny fanabeazana. Ny fanabeazana ny tena fototra ny zavatra rehetrarehetra ho ataontsika mba tsy hisy hoe fiverenana izay tsy mahalala an'izany. Raha mandalo fotsiny izao tsika ohatra raha isika ohatra tsena anankiray ka tsy mametaka vidin'entana ilay olona dia mpivarotra zany dia efa namany tsy manaja fototra zareo ao misehatra ny varotra. Androany no tontosa tetsy anosy ny fiaonana teo amin'ny ministeran'ny varitra sy ny indostria sy ireo fikambanana mpiaro ny zonim-panjifa ary ny lehiben'ny tsena eto Antananarivo sy ny manodidina. Tanjona ny hijerena ny endrika fiaraha-miasa rehetra azo tanterahana, hanamafisana ny ady amin'ny fanararotana samihafa, tsy hijanona eto Antananarivo, fotohizana any amin'ny faritra maro ny hetsika ho fiarovana ny mpanjifa. Fa efa nivoaka ny antso-tolobidy amin'ny zotra mifandray ny vato tsara sotra ranonambarany teo anivony ATT. No ny toedra raha nisy teto amin'ny firenena no nampiemotra izany. Andoharany ny fanampanazavana mahakasika izay. Fitaterana le tsara sotra, vato tsara sotra ivandra dia tsara marina. Fa anisan'ny politika ny ministeran'ny fitaterana tafiditra indrindra amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny fitaterana manodidina ny Antananarivo. Efa mitaky an'izany le vaninandro
zay iainantsika zao. Io fitaterana io zany dia natao amin'ilay hoe tena manara-penitra, mandeha ara-potoana, miasandro, miasala. Fa noho ny fisiany le krizy iny rehefa vita le tolobidy dia mihemotra reo le mpandraharaha saika hisehatra ao anatin'izany. Dia naverina indray moa zany le tolobidy dia ho hitantsika ao ny valiny fa natao koa izy mba hifamena amin'ny fisokafany aéroport international vaovao zay andrasantsika amin'izao fotoana zao. Zay no nahatonga an'iny tety gasy iny fa minitsika fa tsy ho ela dia hisokatra zany hivato tsara saotra laolizany. Fa eo amin'ny vaovao mahakasika ny fampelezan-kevitra kosa indray nidina ifotony teny anivon'ny commune Vinany tao amin'ny distrika Mandoto faritra Vakinankaratra Androany. Ny kandida mitarika ny lohalisitra natolotry ny antoko malagasy miara-miainga amin'ny fifidianana olona na mafisana nandritra izany fa ilaina mijery fotony olana sedrainy ireo commune vao manao tolo-dalàna. Mandritra ny fampelezan-kevitra no ahitana sy enona ny hevitra ary olana izay sedrainy ireo commune isa-tokony. Na eo aza ny fampivoriana enona ny feon'ireo mpifidy vaventy ilaina hoy ny kandida laharana faharoa ao amin'ny bulletin tokana ny midina sy mijery fotony ny olana sedrain'ireo commune tsirairay avy mba ahitana marina izay tena miseho eny an-toerana. Androany teny amin'ny commune Vinany, distrikany Mandoto, faritra Vakinankaratra ny kandida nampahafantatra sy nanamafy nandritra ny fandalovany izay tena andraikitry ny loholona. Anankiray tiako mariana ihany koa dia izao araky ny heverinareo ve dia mendrika amin'ny firenena, mendrika aminareo olom-bofidy ve hoe eo anivony antenimieram-pirenena dia loko tokana ihany. Fijerina ihany io, raha loko tokana ihany ny eo amin'io antenimieram-olona dia fa lazaika anareo ny zavatra hitrano. Tsisy zavatra io veto, vao maika mbola marefo ho arefo ny commune zay tantananareo. Satria fomba fijery ray didy jadona ny zavatra hitranga eo ary zay dia hiady amola vola lalàna mba hametrahana zay fitsinja raha-pahefana maefa sy tena izy zany. Inona no dikan'izany? Dikan'izany dia ny famerenana ny fahefana aminareo tompona andraikitra eo anivon'ny commune. Ho an'ny faritra Vakinankaratra, isan'ny niona tamin'ny kandida Rakotondraimbe Michel, laharana faharoa ao amin'ny bulletin tokana natolotry ny antoko malagasy miara-miainga, ny distrikany Betafo ary ny distrikany Faratsio. Ho an'izao fifidianana izao ho an'ny faritany Antananarivo, faritra efatra no mandrafitra azy, ka isan'izany ny faritra Analamanga, Vakinankaratra, Itasy ary Bongolava. Vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity ala ity ihany koa Andriamatora Kotoa ary Malalam-rado izay mpamakafaka ara-panatanjahantena iresadresaka mahakasika ny tohin-draharaha voasazy ny filohan'ny kafa. Andriamatoa madamady ny tenany amin'ity anio ity miarabanao ary fantaniana apetrako ho avy hatrany hoe fantatra fanampiakatra ny raharaha teny anivon'ny tribunal arbitral des sports nantasany filohan'ny kafa. Manahoana marina moa zany mahakasika izay, manahoana ihany koa no mety ho fipetraka io fitoriana napetrany io. Ya, faly miarabany namana Yves Richard dia faly miarabantsika rehetra koa ny tokanany manaraka izao fampalalam-baovao izao. Araka ny voalazanao moa zany nametraka ny recours tany amin'ny tasa moa zany ny Andriamatoa Amady amin'ilay fanapakevitry ny FIFA hoe anasazy azy. Zavatra misy nyseho fotsiny aloha tany efa voasazy toan'io ihany koa Andriamatoa Michel Platini zay filohan'ny UEFA taloha dia nikasa ilatsaka ho filohan'ny FIFA tamin'izany fotoan'izany. Anisany efa voasazy ihany koa Andriamatoa Sepp Blatter izay filohan'ny FIFA nandritra ny fotoana ela tamin'izany fotoan'izany, olona roa izay lehibe dia lehibe tokoa tontolon'ny baolina kitra ary dia rehefa voasazy izy ireo dia nangataka recours ihany koa tany amin'ny tasy, tany amin'ny commission de recours tao amin'ny FIFA ary nanyan'ny Michel Platini dia tonga tany amin'ny commission européenne des droits humains, droits de l'homme, dia ny azo lazaina aloha dia sarotra ny azona hoe valiny hoe tonga dia hoe afaka madiodio amin'ireny fanapakevitra ireny. Fa ny zavatra nisy kosa nefany dia mety misy fienaniny sazy, izany hoe mety hoe au lieu de 6 ans, dia mety hoe lasa nena 4 ans ny tamin'ny Michel Platini ohatra.
Isan'ny antony nangatahany filohan'ny kafany ty hoe fampiakarany raha teny anivon'ny tasy moa zany ihany koa ny makasika ny fangatahany fampitsarana ny sazy mba ahafahany manao ny fampielezan-kevitra ho amin'ny taona 2024 indray manahoana ihany koa no mety ho azo heverina ve efa mety ho zay ihany koa no isan'ny tanjona ao anatiny. Oui, azo mihitsy le zavatra le hoe tena tiany filoha atao amin'io am'izay mba ahafahany milatsaka ihany mba hijana ho dimy ny candidat amin'ny fifidianana ho filohan'ny kafy amin'ny volana martsa 2024 zavatra tsara fatana nefa dia amin'ny 1 ny volana janoary 2024 no izara amintsika amin'ny fomba ofisialy zany ny eo anivon'ny kafy hoe izavy ireo candidat voatazana iny zany le angatahan'ny filohan'ny kafy teo aloha zany amin'izao fotoana izao satria na efa hoe efa immédiat le fanapa-kevitra Andriamatoa Amady hoe mba atao suspensif aloha ilay effet an'le sazy dia hitantsika miandalana eo valiny faraka lazaiko teo mety kely de kely ihany ny herintsika ahafahan'izay fangatan'izay mivaly positivement ho an'ny Andriamatoa Amady. Ararotina ihany maheto anao amin'ity ala ity vity ny fifaninanana ny fanandrina ny barian'i Madagasikara sy ny éléphant any Côte d'Ivoire manahoana ny mety ho avy ny ekipam-pirenena malagasy ao anatin'izay hoe fifanitsanana ho an'ny fiadinany tompon-daka ny Afrika ho an'ny taona 2024 zay. Ny ekipantsika moa zany zao dia mbola mitazona lalana faharoa anatin'le vondrona anatin'ny fifantsana izay hiakatra amin'ny phase finale ny Cannes 2022 dia mbola manana herintsika tsika isika mana chance rehetra ahafahantsika miakatra ho anatin'ny roa voalohany mbola misy anefa ny lalao anankiroa izay ifanandrinantsika amin'ny Ethiopia any Addis Abeba sy Niger aty Madagasikara dia ireo lalao anankiroa ireo no tena mantatra hoe iza no hiakatra iza kosa no tsy hanoya ny lalana andeha any Cameroun amin'izany taona 2020 sy 2024 izany fa manana ny herintsika tsika isika eto Madagasikara. Inona no ilaina mafisina ho an'ny ekipam-pirenena malagasy raha ireny ny endri-dalao amin'ny ankapobeny? Angamba satria mitovy daholo ny club ny ekipa tsirairay avy somary nitazo misy an'ny fotoana tsy nafana lalao ny rehetra 2020 volana iny fa ny tena irina dia hoe amin'ny volana martsa rehefa anao lalao amin'ny Ethiopia sy lalao eo amin'ny Niger dia en forme daholo ny mpilalao rehetra ary dia tsisy ny aratra tsisy ny voan'ny Covid-19 raha mbola isy amin'izany fotoana izany zavatra tena hoe mila fifantohana io lalao atao amin'ny Ethiopia indrindra ny andro fahadimy io satria tsy misy tsony ny filoha atreto aloha zany dia tsy misy ny filoha malagasy filohan'ny kafa dia misy fiantraikany tsy mivantana izay any amin'ny ekipa ny Madagasikara sy ireo izay hifanandrina amintsika psychologiquement. Feno dia feno ny fanazavana mahakasika izay ankasitrana feno ianao ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao kolo tamin'ity an'io ity. Tsy misy sorana dia mandra-piona. Eo amin'izay vaovao ny fanatanjahanteny izay hatrany laviny Tunisia tamin'ny isa 7/20 no 2/15 Madagasikara nandritra ny andro voalohany ao anatin'ny fifanitsanana eo amin'ny dingana faharoa an'ny Afrobasket mbola manana lalao roa isika malagasy ahafahana manarina ny lesoka sy mahazo isa Henri Florian. Niondrika nanolonandry zareo Tunisiana izay tompon-dakan'ny Afrika farany Madagasikara nandritra ny andro voalohany androany teo amin'ny fifanitsanana andehanana any amin'ny Afrobasket 2024 izay atao any Kigali, Rwanda. Tamin'ny isa 7/20 noho ny 2/15 no nisarahan'ny rontonta nandritra ity fiaonana tao anatin'ny andro voalohany ity. Noho ny tanjaka sy ny alavana ary ny teknika tsy mitovy, tsy afabelana nanolonandry zareo Tunisiana ny malagasy na teo aza ny ezaka rehetra. Mbola manana lalao roa azahoana maka isy isika malagasy ao anatin'ity fifanitsanana ity. Raha ny fandaharam-potoana, hisy ny fiaonana amin'ny ekipan'ny Centrafrika raha ampito sabotsy ary ny alahady ho avy zao izay iaonana amin'ny RD Congo. Tontosan'ny alahady zao eny Ambohimalaza Imerikasina ny Ambohimalaza Tematak 1.0 ny farandroany fisoratana anarana ary mpandray anjara 30 no hita eny an-toerana amin'ny andro io efa vonana ny mpikarakara ary miandry ny fahatongavany mpankafy rehetra misy elarana John. Ambohimalaza Tematak 1.0 totosaina ny alahady zao eny Ambohimalaza Imerikasina. Ny ATA zany na Ambohimalaza Tematak 1.0 dia course à moto fagnana 2 roues sur une distance de 4 km à Maïrkelio, 4,3 km
miainga mbo malaza ty ambany akatra ny Amerika Sina any ambony any. Moto karazana be da be ndity amin'izay fotoana izay catégorie maromaro ohatra hoe ny chauffeur, ny maxi scooter, roadster, ny sportive, ny trail, ny supermotard ary ny vintage sy custom. Amin'ny lafiny sécurité dia raitra dia raitra tokoa ny andraikitra raisinay amin'ny OHQ miara-miasa amin'ny gendarmerie sy ny polisy hanao sensibilisation any moa zany sy sécurisation izay soraka manokana dia ny andro any moa zany. Miisa 30 ireo mpandray anjara ho hita amin'io andro ny alahady io. Isan'ireo miara-miasa manantontosa ity hetsika ity ny 777 Motors. Ny orinasa 77 Motors zany dia mivarotra ny kojakoja sy ny fitaovana rehetra entina miatrika ny resaka moto amin'ny ankapobeny. Izany hoe zareko lafiny anankiroa ho an'ny moto sy ho an'ny mpitondra ny moto. Ny 777 Motors moa zany dia fanaovana ofisialy ny resaka course moto Ambohimalaza thème attack. Ny zavatra hoentin'ny 77 Motors moa zany amin'ny fotoana io dia manohana ny ankapobeny izy ny hetsika iray manontolo fa misongadina kokoa amin'izay ny fizarana gody izy ho an'ny publika ny fanohanana ny mpandray anjara. Iray amin'ireo anolotra ny loka ihany koa ny mpandresy ny wayaka. Izay dia ao amin'ny wayaka manohana ny ATA 1.0. Izay dia manao GPS Taurus testy géolocalisation izy sady afaka anaovana traçage en temps réel ihany koa dia sans engagement sady sans abonnement ihany koa afaka anaovana concours à distance. Sy mety tsara ho an'ny mpitondra moto mety ho an'ny moto mety ho amin'ny fiara ihany koa. Dia amin'ny hetsika izay dia manolotra ity GPS Taurus ity izay avy ho an'ny gagnant dia 7 catégories. Ny alahady 20 Novembre izao araka izany ny fotoana amin'ireo mpankafy ny kodiaran-droa eny Ambohimalaza Amerika Sina. Manomboka amin'ny 9 maraina ny fanatanterahana ny vizity teknika ho an'ireo mpandray anjara. Raha toka amin'ny 7:30 ny départ ny première manche. 2 ariary hatramin'ny 2 alina ariary ny vidim-pidirana amin'izany. Lafomba voafa tanteraka kosa indray hiakatrehatra ny alahady ho avy zao eny amin'ny hôtely Ivandry ireo mpanakanto malagasy sangany eo amin'ny feo ao anatin'ny fampisehoana mozika tsotra zao any fanjandria manantina ampolon'ireo mpanakanto andray anjara amin'izany onona saina. Mozika tsotra izao ikaloan'ireo mpanakanto fadadaza ampolony maro ny hira ny fanjandriamanantena ao anatin'ny fampisehoana goavana iray ho tanterahana eny amin'ny nouveau hôtel ny alahady ho avy izao amin'ny 3 sasany ariva. Izany hoe izy ity moa izany tena fampisehoana fanomezam-boninahitra ny fanjandriamanantena aloha ny voalohany dia ataoko fifampizarana ihany koa anay izay tafaraka no anareo ihany koa izay manatrika ho avy ao. Ataoko hoe fifampizarana satria tena fiarahana be mihitsy kokoa le izy aminay dia tianay hozaraina aminareo le izy mazava ho azy sy ny fankafizanay sy fizarana ihany koa ny mozika fanjandriamanantena. Tsy misy ambara maro be tsony angamba fa efa voatenin'ny zareo daholo fa dia manantena ny fahatongavana rehetrarehetra fa vonan'olotra mozika be sy fitiavana be dia be ho anareo zahay. Efa azo tsy faina dia nizao ny tapakily eny amin'ny piment café beoririka na ihany koa amin'ny alalan'ny internet ho an'ireo izay ianoka ny mozika tsotra izao. Ny alahady ho avy izao araka izany no fotoana eny amin'ny nouveau hôtel Ivandry manomboka amin'ny 3 sasany ariva. Ny antsipiriany gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara mantempo do kosa indray no arahanao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity.
androany no nivoaka ny laharana faharaiky amby 70 amin'ny zatony gazety piseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ho an'ny datin'ny 17 hatramin'ny 7 volana Desambra 2024 izay azo jifaina amin'ny sarany 900 ariary. Ny mahakasika ny fahapotehan'ny tontolo manodidina no hitondran'ny Matin Hebdo ny lohateny lehibe dégradation environnementale, nos ressources en eau tarissent ao amin'ny pejy faha-4 sy faha-5. Mahakasika izay ihany ao amin'ny pejy faha-5. Incendie des réserves naturelles, la peine maximale s'impose pour les coupables. Isan'ny hitondran'ny Matin Hebdo lohateny goavana ihany koa ny mahakasika ny fanarenana ny toe-karem-pirenena sy ny lafiny sosialy aorian'ny Covid-19, redressement post-Covid, la lutte contre le kéré parmi les priorités ao amin'ny pejy faha-3. Toy ny mahazatra ao amin'ny pejy faha-4 sy faha-5 no hitondran'ny Matin Hebdo ny akombaovao momban'ny fanatanjahantena, Confédération africaine de football, la contre-attaque d'Amad. Farany ao amin'ny pejy faha-10 ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandarana lalino iresahana mahakasika ny fanorenan'ny mpisehatra samihafa ny fitrandrahana terrare any amin'ny presqu'île d'Ampasin-dava. Fandaharana izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra koly ny alady Vaovao amin'ny 7 ariva. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Andao ny Maison Blanche i Donald Trump raha toka ny fidy an Joe Biden le collège électoral. Izay no nambarana nandritra ny fandraisam-pitenenany teo anoloany ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny fanamariana ny Thanksgiving. Hiala amin'ny Maison Blanche i Donald Trump raha toka ny fidy an'i Joe Biden ireo anivon'ny collège électoral américain izay no nambarany omaly manoloany ireo mpitandro ny filaminana nandritra ny fanamariana ny Thanksgiving. Nandritra izany ihany koa no mbola nanamafisany fisian'ny osika nandritra ny fifidianana filohan'ny pirenena tany États-Unis iny, osika izay mbola tsy hananany profo hatreto. Hatreto Joe Biden no nandresy nandritra ny fifidianana ny 3 Novembre teo tamin'ny alalan'ny mpifidy vaventy miisa 400 mitaha amin'ny mpifidy vaventy miisa 320 sy 300 ho an'i Donald Trump. Ny 14 Desambra izao no fantatra fa hisy ny fivorian'ny collège électoral américain. Nandritra izay fandraisam-pitenenana izay dia tsy niambaamby Donald Trump namaly fa hialy izy raha izay no mitranga, saingy nilaza ihany koa ity farany fa hisy zavatra maro hitranga mandra-pahatonga ny 20 Janoary, fotoana izay tokony anatanterana ny fianiana ny filoha Amerikanina vaovao Joe Biden. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ankasitrahana ny fanarahan'ozany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovao dia mamay fotoana anao raha mipitso amin'ny ora mahazatra, tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa, veloma tomoko. Nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Nividiana entana mihoatra ny 3 hetsy ariary fa mety ao anatin'ireo 10 tsara vita namazy loka ianao. Ny 14 Desambra amin'ny 12 atoandro ny fisarianao amin'ny page Facebook. Ary surprise ho an'ny ankizy avy amin'ny dadabe noelany amin'ny magazay. Dia ho toanantsika ireo kambodin'ny association ACAM amin'ny fanomezana kilalao sy akanjo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.